Fitiavana tsy mitady ny azy. Fitiavana tsy mitady ny azy. Izay no anasako anao anaraka hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, misaotra n'Andriamanitra indray tsika noho izao tompo nahandro mihina antsika izao, afaka hiaraka andinika indray ny tenin'Andriamanitra. Miaraba anao any mitoerana maro samihafa, miaraba an'ireo samy mba miaraka amintsika, irariana mba hita fifaliana sy fitahiana ianao amin'ny fiarahana izao fandarana izao. Tononona aminao sy ny ankonanao hatrany ny fiadanan'ny tompo. Dia hiaraka hivavaka risika raha nomboka izao dinika izao. Rainay eo izay any an-danitra, misaotra anao mandrakariva izahay noho ny alehibe ny indra fosy ny fitiavanao anay, ka mbola afaka manana ity fotoana sarobidy ity indray izahay iarahana mandinika ny teninao. Ankehitriny ary dia mangataka anao izahay hamela ny helokay, hanadio anay ianao ka ny rahanao izay latsaky toy ny azy fijaliana ane mba ho tena famelana ny helokay. Ka raha andinika ny teninao izahay dia arotsay aty amponay tompo ilay fanainao masina, ilay mpitaridalana mampianatra anay ny teninao. Tononona sy angatana ny vavaka amin'nara Jesosy rery any. Amen. Omaly dia ifananomboka nandray ilay andinina atao tadina isika, Korintianina 1:10 ka ny 1:7. Ahoana ilay vaky ilay teny? Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Misaotra anao amin'ny fiarahana miezaka amin'izany andininy tsoratra masina atao tadina izany. Omaly isika dia niresaka ny amin'ny hoe fahalalana sy ny fitiavana, izay nitsindrin'i Paoly tsara fa tokony hanam-pitiavana isika na dia manam-pahalalana azy. Ary dia notarian'i Paoly eo amin'ny 7 amin'ny Korintianina 1:7 ny amin'ny hoe fitiavana tsy mitady ny azy, ka nanehoan'i Paoly ny fanandramana ny ainany amin'ny maha-apôstôly azy. Fanandramana manokana izay tian'i Paoly tarihana ny saintsika ahoana ny fomba ampiarana ny fahalalana sy ny fitiavana. Dia nasehon'i Paoly izany teo amin'ny fiainana amin'ny maha-apôstôly azy. Dia antsika efa somary raha andresika momba ny amin'ny hihinana tamin'ny sampy izy tany am-piantohana, dia eto izy maneno ohatra mivaingana indray ny amin'ny fitiavana tsy mitady ny azy. Izany hoe ny fitiavana ny Kristy sy ny rahalahy. I Paoly izany dia te hampianatra sy hampianatra anao hoe ny zava-dehibe ho antsika kristiana dia ny fitiavana ny Kristy sy ny fitiavana ny rahalahy, ka vokatra teo zavatra izay. Dia betsaka ireo zo tokony raisin'i Paoly, kanefa dia nafony noho izay fitiavana izay. Andeha ho jerevantsika aloha ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:7 ka manomboka amin'ny 7:10 sy 8:10. Tsy fantatrareo fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa no nandridin'ny tompo, fa izay mitory ny filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Izay ny zon'ny mpitory filazantsara, mahazo fivelomana avy amin'ny filazantsara. Izany hoe tianao tenenina zany eto izao hoe ny mitory ny filazantsara hoy Paoly dia tokony tohana ny fiangonana izy. Anjaran'ny fiangonana no mikarakara azy. Saingy izao nefa tsy nanapa-lazany fahefana zany Paoly, ka izao no lazainy amin'ny 2:12. Raha ny hafa aza manana izany fahefana izany aminareo, tsy maika ava fa izahay. Kanefa tsy manapatra izany fahefana izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao isakana ny filazantsarany Kristy. Tarihan'i Paoly isika. Ny tena zava-dehibe hoy i Paoly dia izao ny fitiavana ny Kristy
sy ny fitiavana ny rahalahy. Zay nahatonga antsika teny hoe betsaka vitsy misy ireo zo zay tokony mianana ny apôstôly Paoly amin'ny mpitoro filazantsara azy no nafony ohatra am'izany amin'ny 14. Korintana voalohany 7:7 hoy izy hoe moa tsy mahazo mihinana sy misotro va izahay. Tiany Paoly resahana eto misy hoe mihinana sy misotro, hanina ny resahana eto fisotro no resahana eto. Teny Paoly manao hoe moa ve tsy manana zo zahay hihinana sakafo avy aminareo hotoananareo arabola izahay, nanana zo azo fanohanana ranofo avy amin'ny asa fanompoana mantsy Paoly amin'ny apôstôly azy. Moa ve tsy mahazo mihinana sy misotro, moa ve tsy afaka ny anohana anay amin'izany ianareo? Saingy tsy nanao an'izany Paoly. Fa fantatsika tsara fa ny fanamboarana lay no asa nataony fivelomana na melomany tenany, tsy tondra vesatra ho an'ny fiangonana. Zony Paoly ny fanana sakafo, toanana arabola, nafony Paoly zany noho ny fitiavana ny rahalahy. Amin'ny 5, moa tsy mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay, tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahy ny tompo Arkefasy. Tiany Paoly resahana dia zao hoe mahazo mitondra vady isan'ny mino. Azon'ny apôstôly atao ny manambady sy manao dimisionera miaraka amin'ny vadiny, tsy diso zany ary tokony izany aza. Ny misionera rehetra, ny mpitoro filazantsara dia mila miaraka amin'ny vadiny. Ary ny fiangonana no miantoka ny fandaniana rehetra ao anatin'izany toe-javatra izany. Fa saingy zao nafony Paoly izany zony izany noho ny fitiavana ny fiangonana, noho ny fitiavana ny rahalahy. Tsy nanambady Paoly, azo natao ny nanambady ary nisitraka ny zo arahany vadiny miaraka amin'ny fanohanana arabola zay ataon'ny fiangonana. Inona ihany koa ny voalazany Paoly amin'ny 9. Sa izao ihany sy Barnabasy no tsy mahazo mitsahatra tsy miasa. Zavatra tiana zao hoe tsy mahazo mitsahatra tsy miasa mba hiveloma. Nananjo andre karama mahamisionera azy ny apôstôly Paoly sy Barnabasy. Saingy izao nafony zany zo izany fa ny asa fivelomana amin'ny mampahanao lay azy no nivelomany reto apôstôly reto, Barnabasy sy Paoly. Ry havana malala, mpiara-midinika namana, zany ny fitiavana tsy mitady ny azy. Ary zany fitiavany Paoly zany, ny fitiavany Paoly ny fiangonana, ny fitiavany Paoly an Jesosy, ny fitiavany Paoly an'ireo rahalahy. Zany koa mba tiako hananana amin'izao fotoana izao, fitiavana tsy mitady ny azy. Ary zay re teny 9 manao hoe na inona ataonareo dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Tompo any kombanao, tompo any ombantsika rehetra, ka dia anomeantsika ny fahafahana maneho izany fitiavana tsy mitady zany any izy. Zao no andininy farany mba ovakiantsika, andininy farany zay ovakiantsika amin'ny Korintianina voalohany 7 ka amin'ny andininy 2. Tam'izany dia tsy manana lalàna toy izay tsy manana lalàna kanefa tsy mba olona, tsy mba manana lalàna amin'Andriamanitra fa mba ambany lalàna Kristy, mba azahoako izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho mba azahoako ny malemy, efa tonga zavatra rehetra ao amin'ny olona rehetra mba amonjeko ny sasany na iza. Ary izany rehetra izany dia nataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Mpiara-midinika namana, izany rehetra izany dia ataonao koa noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy keo izaho sy ianao. Mombanao anie Andriamanitra hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny taridalana nomenao androany, ampio zahay mba aneho fitiavana tsy mitady tombotsoa ho anay,
tahaka n'izay nataon'ny Paoly, ka na dia atao hoe nisy aza ny zo tokony hositrahany dia nafony izany noho ny fitiavany filazaon-tsara, noho ny fitiavany fiangonana. Aoka ho aminay izany saina izany ankehitriny dia mitahihany amin'ity tontolo andro ity, tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.